Riavana manalo amin'ny tompo dia mbola ho ampitonao amintsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mana-masinana fiainana ho an'ny tompo. Izany indray riavana ny lohahevitra mbanintsika eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mandritra ny volana Martsa ity. Raha hanazava kely aho ny atao hoe mana-masina na mana-masina ny fiainana izany dia mitovy amin'ny hevitra hoe atokany ihany, izany hoe manokana ny fiainany ho an'ny tompo ihany koa. Raha mahatadidy tsara isika fomba fiteny ety anivon'ny fiangonana no manao hoe loha-masinina ho mpandray fanasan'ny tompo na hoe ny tsofon-drano ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny dikan'izany dia izao: ny olona iray loha-masinina ho mpandray fanasan'ny tompo dia nanokana ny tenany mba ho mpandray fanasan'ny tompo. Ary tahaka an'izany koa ny olona loha-masinina ho mpitandrina dia manokana ny tenany mba hanao ny asan'ny mpitandrina. Ny olona loha-masinina ho mpiandry dia manokana ny tenany hanao izany asan'ny mpiandry izany sy ny sisa sy ny sisa. Ka raha miteny isika tiavako izany lohahevitra izany manao hoe mana-masina fiainana ho an'ny tompo, dia ny dikan'izany dia izao hoe atokany ny fiainanao ho an'ny tompo. Ary raha mbola somary azavaina ihany koa izany eo anatin'ny Baiboly dia mifamatotra amin'ny hoe atolory ny fiainanao ho an'ny tompo. Izany hoe raha miteny isika manao hoe mana-masina fiainana ho an'ny tompo, ny dikan'izany dia izao atokany ny fiainanao ho an'ny tompo, na hoe ihany koa hoe atolory ny fiainanao ho an'ny tompo. Fa miresaka an'izany anefa isika tiavako dia mbi ao an-tsaina avy hatrany hoe misy olona efa voatokanao amin'izany mihitsy. Raha izany hoe mana-masina ny fiainan'izany, fantatsika tsara izany rehefa mandehantsika, ino mba masimasina, ino ohatran'izao, ino ohatran'izao. Izany no mbi ao an-tsaina avy hatrany raha vao mandre izany teny hoe mana-masina fiainana ho an'ny tompo izany isika. Ry havana malala ho an'ny olombelona fotsiny ihany izany. Fa eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo dia tsy misy an'izany raha ity marika toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo andininy ka hatramin'ny fahandininy fahafito ambin'ny folo telo jerena izay antony antsoina indrindra any Levy na i Makio, izay efa noresahana ihany koa tao anatin'ny 10 minitra ho an'ny ankizy, fotoanan'ny ankizy teo izany rehetrarehetra izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy tompo dia tadidio ry havana fa na iza dia afaka mana-masina ny fiainany ho an'i Jesosy. Na iza dia afaka manolotra ny fiainana ho an'i Jesosy. Na iza na inona toetra, na inona fiainana, na inona zavatra iainana dia fantaro fa afaka manokana ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy tompo araka izany. Ry havana malala, ireto misy zavatra roa izay tiana ho fantatritsika rehetra: fa Jesosy Kristy dia mankasitraka ary mandray izay mana-masina ny fiainany ho azy. Ny voalohany ry havako dia izao: afaka manolotra ny fiainanao ho an'ny tompo ianao na dia heverina fahala ny fiarahamonina azy. Averina mandeha tsaroa fa eo amin'ny Jesosy Kristy dia afaka manolotra ny fiainanao tanteraka ianao ho azy, na dia heverinao aza fahala ny fiarahamonina ianao. Efa voalaza teo ry havako raha nanaraka tsara n'ilay olona tsara metika teo isika. Izany asan'ny mpamory rehetra izany dia tena fahavalon'ny fiarahamonina tokoa tamin'ny fotoanany, ary tena nankalain'ny olona tokoa izany mpamory rehetra izany raha manao ny asan'izany. Satria nahoana ny antony dia tsotra: tsy mba misy lalàna mifehy loatra izany atao hoe asa famoriketra izany, fa zay vao tena ianao izany asa izany dia manararaotra manao izay tany kibony, ary manararaotra manambo-karena sy mambobo-karena ho amin'izany tamin'ny fotoanany izay nisian'ny tompo. Ary dia mazava ho azy fa tsy misy tsy maintsy mitondra fahoriana ny olona rehetra rehefa mifanena amin'ny mpamory rehetra, tsy afaka mifamezivezy sy ny sisa ianao, fa dia sady mandoa ny entra-panjakana ianao no mbola mandoa ihany koa izay mbola amenona ny arenan'ny mpamory rehetra. Ary isan'izany Levi teo ampanaovana ny asany izy, teo ampanangorona n'izany arena izany, teo amin'izay anafenany izany fangoronan-karena izany, nanao ny asa-panjakana araka ny voalaza teo araka izany. Ry havana malala, samy manao izay tiany atao ny mpamory rehetra ho iaho teo. Ary raha misy olona titiny
na tsy asainy mandoa aza dia tsy maninona fa raha misy olona na dia zavatra kely fotsiny any dia ilany vaniny andoa izany etra izany ary dia zatra nyzany ny fiarahamonina ny anina taon'ny fiarahamonina dia ity mankahala mpamorehetra tsy tia mpamorehetra ary le veriny fa ratsy indrindra ny mpamorehetra ao anatin'izany nahagaga rehefa miavako dia izao hoy ny 14 ary nandalo izy zany hoe Jesoa dia nahita ny levi zany ka feo mipetraka teo mpamoriketra ka hoy izy tany manaraha dia nitsangana izy ka nanaraka azy ry havana malalo amin'ny tompo ilevy na imaty indray no natsony tompo ilevy ilay tsy tian'ny olona ilevy ilay halan'ny olona io ndray no nasain'i Jesoa nanokana ny tenany nanokana ny fiainany manontolo ka hanaraka azy io ndray no nasainy nanombotra ny fiainany hanaraka azy raha vadika ka mpifandraisana amin'ny loha hevitry ny fiangonantsika dia izao imatimo zay matimo tateoriny matimo ray no nasaiky manamasina ny fiainany ho azy ry avaka malalo amin'ny tompo izany manambara fa eo mason'Andriamanitra eo mason'i Jesosy Kristy tompo na inona fankalan'ny olona anao na inona tsy fitiavan'ny olona anao na inona zavatra olana misy amin'ny fifandraisanao amin'ny olona rehefa tian'ny tompo atsony ianao dia atsony ary tsy mifidy ary azo ny tompo atao tsara mihitsy ny miantso anao azo antoka liavako fa nisy olona manamasina ny fiainany koa tao ankoatra ny matio na ilevy azo antoka fa tena nisy olona tena tsara fiainana tao ankoatra ny matio na ilevy fa saingy izao ho an'ny tompo dia zay ratsy eo anivon'olona rehetra no tsy maintsy asainy manamasina ny fiainany araka izany ry havana malala izany tranajavatra izany matetika no mahatonga antsika tsy hanao ny asan'Andriamanitra mieritreritra isika fataona ny fanavaozana moa amin'ity taona ity mieritreritsika za zao dia tsy tian'ny olona ka tsy voafidy ao za zao dia tsy tian'ny olona fa alao hipetrapetraka za ohatra zao ka alao tsy manao fa sy ny sisa sy ny vavan'ny olona ny atsy tamiko sy ny sisa sy ny sisa tsy zany ao mason'Andriamanitra aza vela hipitrapitra fotsiny lay antson'Andriamanitra miantso anao manao hoe rano avianao andao anaraka rano avianao andao anaraka ny antson'ny tompo valiana fa tsy ny faharitsina na ny fahalalany olona amin'ny famponan'Andriamanitra izany metao amanantsika mba hanamasina ny fiainantsika mba hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra isanandro jereo ane ry havako ao amin'ny Exodosy ny zanak'Israely dia tena nakalain'ny Egyptiana ary tena nampahoriny sy nanaovany asa fanandevozana maro nandritra ny taona maro kanefa hoy ny Exodosy 25:15 manao hoe koa ankehitriny mba raha ny haino feoko tokoa ianareo ka nitandrina ny fanekeny dia rakitra soa mihoatra ny firenena rehetra nareo fa any-tany rehetra dia ho fatsaka ampisorona sy firenena masina ho ahy ianareo tsarovy ry havako malala fa tenin'Andriamanitra mbola mitoetra aminao ankehitriny zany raha mihaino feoany tahaka ny levy ianao ka mitsangana manaraka azy na inona fiainanao teo aloha na inona zavatra natrehanao teo aloha na inona ny lavinao teo aloha rehefa mihaino feoan'ny tompo ianao ka miteny aminao izy manao hoe andeha anaraka dia valio fa isy rakitra soa omeny tompo anao arak'izany ry havana malala samy mandiny teny isika fa fitiavan'Andriamanitra zany ary tsy misy ratsy eo anatrehan'Andriamanitra isika fa tiany Jesosy ho atsaraina avokoa isika satria mahavita ny asany araka izany ko mampahery antsika rehetra zay efa eo mpanatanterahana an'izany asan'Andriamanitra zany mba tsy hokivy satria tian'Andriamanitra isika ary indrindra koa mampahery antsika rehetra hafa ihany koa zay mbola manao zava-dehibe ny fisainan'olombelona sy ny vavan'ny olona manodidina antsika tsy zany ny zava-dehibe ho ny tompo fa ny zava-dehibe amin'ny tompo dia tsotra fotsiny any ianao hitany aratsiny olona ianao hitany fahankalain'ny olona ianao hitany faharabian'ny olona ianao hitany fahaison'ny olona ianao mantsony tahaka ny levy andeha anaraka ary dia mba ho tahaka ny levy ihany koa isika nitsangana izy ka nanaraka azy araka izany aoka tsy ny fitsaran'ny hafa na ny fanaikanan'ny fiarahamonina
na ny fahakahalan'ny mpiara-mivavaka aza sanatry vava no ataontsika zava-dehibe fa le fahatokina ao anatisika kosa dia ny anao ny asan'Andriamanitra ka namasina ny fiainantsika ao an'Andriamanitra ataovy zava-dehibe fa tena ilay ny tompo izany. Izay ny voalohany eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan' Jesosy Kristy dia afaka manolotra ny fiainantsika isika, afaka manamafina ny fiainantsika isika na dia heverina fa hala ny fiarahamonina azy. Fa ny faharoa ihany dite tsy izay ihany fa raha manaraka tsara nyity tantara ny antsoina ny lehibe ity isika dia eo anatrehan'ny tompo dia afaka manamasy tena ho an'i Jesosy Kristy koa ihany koa isika na dia heverina fa mpanota sy mpanomby ratsy aza. Fantatsika tsara miavaka ny toy ny tantara fa rehefa niala teo dia nasaina nakany an-trano niara-sakafo Jesosy ary dia tao ny mpamorehitra maro ary voalaza fa tao ihany koa ny mpanota sasany. Nahavariana ny fariseo sy ny mpanora-dalàna zany araka ny tantara ka dia nomeny siny Jesosy Kristy tompo ary nolazainy fa miraitsi-kombakomba amin'ny mpanota ary miraitsi-kombakomba amin'ny mpamorehitra izay ratsy araka ny voalaza teo. Fa saingy ny zava-misy ry havana dia izao ho an'i Jesosy Kristy tompo ny fiaraha-misakafo tamin'ireto mpanota sy ny fiaraha-misakafo tamin'ireto no heverina ho nanao adalàna ireto dia tsy inona akory fa endriky ny fandraisana sy ny fanekeny ny fanamasinana tena fanamasinam-piainana avy amin'izy ireo. Hoy Jesosy raha namaly ny fariseo sy ny mpanola-dalàna izy ny antony mantsy dia izao ny fariseo sy ny mpanola-dalàna dia velim-pianonana ka nieritreritra nanao hoe ary maninona moa no tsy mba zahay miara-misakafo aminy, maninona tsy zahay mba miara-misakafo aminy, maninona tsy zay mba miara-mifaly aminy, fa dia itony olona mpanota itony ray, itony ala ny fiarahamoniny itony ray, itony ratsy aritsiny ny fiarahamoniny itony, itony mpanao ratsy amony ny fiarahamoniny itony miara-misakafo aminy ka miara-mifaly aminy. Dia hoy Jesosy amin'ny andiny fafito ambin'ny folo tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga hiavy antso ny marinao fa ny mpanota. Ary any amin'ny version hafa dia asiny manao hoe mpanota mibebaka. Ry havana malala ny tompo dia ilaza Jesosy amin'reto fariseo sy mpanora-dalàna reto ka manao hoe tsy hitovy hevitra mihitsy isika raha zany ny eritreretinareo fa izao afaka mamonjy ny mpanota sy ny mpamorehitra sy ny mpanao ratsy, fa ianareo kosa ry fariseo sy mpanora-dalàna dia tsy hanao afa-tsy ny andetika sy hamono azy ireo ka tsy mba azahoany famonjena eo amin'ny fiainana. Ry havana malala amin'ny tompo tsotra ny taken'ny tompo aminao ary tena fampanantenana ho atsika izany tenin'Andriamanitra izany. Na inona fahotana vitanao, na inona eritreretinao fa tena ratsy nataonao teo amin'ny fiainana dia tadideo fa raha mitodika any akafo ianao dia misy ny fariseo, raha mandeha mierika any amin'ny hafa ianao dia misy ny mpanora-dalàna zay tsy manao afa-tsy ny ankivy ianao, tsy manao afa-tsy ny andatsa anao, tsy manao afa-tsy ny tsara anao, tsy manao afa-tsy ny anambelo anao, fa raha mitodika any amin'ny tompo kosa ianao dia tadideo fa hovonjely. Ry havana malala meteza ho ahy bebaka ao anatin'izany tahaka nyreto mpamorehitra rehetra, tahaka nyreto mpanota zay voalaza fa maro dia maro tokoa reto mba hananantsika fifaliana ao amin'i Jesosy Kristy araka izany. Matetika ry havana ny olana ao antsika dia izao indraindray dia isika avy hatrany no manamely tena raha matsiaro fananao fahotana isika zava-dehibe ny fahafantarantsika sy ny fahatserovatsika tena fa tena nanao fahotana araka izany isika fa saingindrisy manamely tena isika ka mieritreritra fa mpanota ary dia mitsoka sy miafina an'Andriamanitra. Adino isika ny fiangonana, adino isika ny misy an'Andriamanitra, totsy sarotsika ntsony zany anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika izany fa dia mipita amin'ny zavatra hafa isika ary dia mieritreritra isika fa resy ao anatin'izany. Ry havako malala hitan'i Jesosy ny fahararianao, hitan'i Jesosy salama ianao
ary ny salama sy ny marary ty nytenenina ty zao ro mpanota ro miaina ao anatin'ny fahotana tiany Jesosy hoe sorona tao ianao tiany Jesosy tsy iosona ao anatin'ny loto ianao ary zany tena farafanantenana azo tokina eo amin'ny fiainana tokana ny fipetratakiny tompo amintsika dia ny fibebahantsika sy ny fanamasinantsika ny fiainantsika ho azy mba handraisantsika fitahina hoy ny Hebreo 4:10-5:10 eo amin'ny tapany manaraka eo manao hoe fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo ary mitandrema tsara fandrao isy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tahandova ny fitahina izy tena lavina ry havana malalo amin'ny tompo izy sika ny tsy te handova fitahina izy sika zao tsy te handova fahasoavana rehefa omeny tompo anao mamapony zany tsy mila sorona intsony tsy mila joro intsony tsy mila zavatra mipitsopitsony maro samihafa fotsiny fa ny angatahany tompo aminao dia tsotra ianao anatsotra ny tananao mba hifandray amin'ny tanany ka ianao ibebaka andray zany fitiavan'Andriamanitra zany fa ny fahasoavana miampifahasoavana no omeny tompo aminao tapaho ny hevitra riavako ny mpitsara tsy maintsy misy foana ny mpanakina tsy maintsy misy foany reny ny endriky ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy maintsy misy zany eo anivontsika fiarahamonina raha mbola olombelona isika fa tadidiko fa Jesosy tsy maty Jesosy mitsangana tamin'ny maty Jesosy mora hita ambonin'izy rehetra reny Jesosy mpanjenina Jesosy afaka manadio antsika ho afaka mifahotantsika ka masiny ary indrindra tokoly amin'ny ny fiainantsika miavana malala fanantenana lehibe ho antsika izany rehetrarehetra zany ary indro misy tenin'Andriamanitra anankiray atolotra antsika ao amin'ny Levitikosy 1:5-7 manao hoe izaho Jehovah Andriamanitra anao dia manamasina ny tenanareo ka dia ho masina ianareo satria masina dikan'izany atolory ihany tenanareo aza vela angay ihany tompo aza vela iandro vasoka ny tompo aza vela angaina ny tompo fa miandry antsika izy ary ambany zany isika tahaka ny levy ko mahirezany hafa aza kivy amin'izay fanaritsiny hafa aza kivy amin'izay fiheveran'ny hafa sy ny fitsaran'ny hafa fa tianao ny tompo amen.